roasy andro nga reo andeha any a. Marina mihitsy izany tendry izany. Kapory fo amiko ary fa tsy miaraka tsononareo e. Ataoko izany raha izay mampilamina sendria. Indrefa ihany sia. Tena very ny namana raha ohatra izany. Tsy fantatry inona olon-dratsy dia mody macaron enseignement aty. Nanomboka indray neny. Neny aho izay mieritreritra zavatra ratsy ohatra izany. Dia tena fotoana lehibe marina izany ka. Azarovako ilay fomba fiteny raha hoe very ka hita indray. Raha izay fahondry indray a. Naly a. Aza sy ari-piary loatra ianao. Zavatra tsy ho possible atsony ange izany e. Efa ianao izao no tiako a. Dia ianao rery ny ekeny amiko rehetrarehetra. Manana. Efa voafatotra ny fiainako. Efa mifanikotra ny silakineny a. Dia fokatra tsara zaka izany ianao io. Andeha tokoa. Fa anao velomanao fotsiny ny antony ivilianako eto. Aza ny tsara velatiranga aty e. Sy ny andatra sy ny aniso an'ny tedaviny le tiako io. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina Fa tsara kosa ry neny le poketra teo e. Tsara kile izy fa tsy mety aminay efa be taona ntsony. Aza koa e. Tsy mifidy taona ro n'le izy le varotra. Tsara ohatry ny hafahafa izany nahita an'le iziko. Nefa izany nahita. Mety be tamineny le izy teo. Izany. Aleo ary amin'ny mariagenareo a dia hividy anankiray ohatra n'iny a dia iny andro iray iny ihany anaovako anazy dia ampirimiko tsy etiketiko intsony. Dia ahoana izany raha tsy hanao mariage a dia tsy vidy poketra mihitsy izany neny. Fa tsisy mariage ahoana? Ndao andeha fa mba mampiresaka fotsiny a. Gaga mantsy hoe tsisy mariage. Tasy hoe misy telefona misy izao. Oui, allô? Mbola miaraka amiko aty izy. Fananinina? Ny hôpitaly aiza? Ay, aleo fa tonga dia andeha hoany ary izay mianaka dia miaraka mody aminao izay raha riva e. Ay, ok. Yo. Fa izy izany ry neny. Nalika iny ny andro teo a. Miditra hôpitaly ondra tsara zaka. Fananina ho? Nararo ny dia nentin'ny lehibe amin'ny fonjany amin'ny hôpitaly. Dia ahoana izany? Ndao antsika izy indray andeha hoany izao. Ndao Dia miara-mody aminaly raha riva. Ndao ary. Hôpitaly azy.
Fa manino ianao e? Ça va? Fa maritsanta. Ahoana ny fomba ny fakalalandrisombalo? Ve zany na tonga la sy nahinan-kanina teo e? Mba tiako ho fantatra fotsiny hoe maninona ny hoe tonga izy dia tena hoe tany amindry mihitsy ny nandeha. Hitanao? Fakahita tany am-ponjy izy sy Marizy. Dia nafeno Marizy atao aminay izy. Matahotra no hitandra tsara zaka angamba tsy fantatro. Dia afiriana izy no nijanona tany. Naharitraritra ihany aloha e. Dia tsy mba fantapantatra indrivy hoe aiza misy anazy zany amin'izao. Tsy azo kokoa ianao. Fa inona ny anton'izany fanontaniana be dia be zany? Tena marina ry tsanta. Anisan'ny olona nankalaiko tamin'izany fotoana izany mbala. Dia vao maika koa izy hoe mipetraka tany aminahy dia vao maika koa ianao tezitra. Tsy zany ka. Fa mba ohatrany hoe mba tia hangataka famelana amin'ny olona rehetrarehetra nanaovako toetra tsy mety taloha ireny ako, ireny olona nankalaiko ireny. Mahafinaritra anazy zany toe-tsainao izany. Sady manampy anao tamin'ireny adalàna vitanao be dia be ireny izany. Saotra ke makahiry. Amin'ny chambre firy araka izy ao no misy anazy. Fa maninona aloha raha atsononeny nefa ninady? Andao tonga dia hiditra etsy amin'ny réception dia eo manontany. Ndanonareo rery makany dia izaho miandreto fa tsy maninona. Andao moa e. Ohatra matahotra be koa ndrefa andao fa tsy maninona. Sao dia bedon'ny dokotera any hoe anao inona ny daholo tsika fa aleo izaho eto ka. Ka rehefa be dia izay ndry vao mivoaka. Ka ny tena marina angerina eny izaho mbola tsy te hiona amin'ny tarehandra tsara zaka mihitsy. Eny ary andraso dia raisiko indry rehefa. Andeha hiodikodina kely ihany koa dia mifankahita ihany zany tsika rehefa hody. Zay, lasa. Volana. Mariza, misy havanareo marary koa nga ao? Nahoana? Mandray ny ramosena eto fotsiny afa niditra ao izy. Ramose izy? Patronao vaovao? Ramose anaoko. Tsy azoko. Iza ny ramose ako? Misy hoe naly e. Marary ny dadany dia nitsofika ao izy. Hay ve. Volana. Fantatrao ve nantony akarako aty Antananarivo? Ie. Lasa tsy antana-bavinao dia tsy tamana tany ambanivohitra intsony ianao. Tsy izany fa misy antony hafa mihitsy ny akarako aty. Tady asa? Midino afanina ve. Tsy fantatrao mihitsy hoe inona ny antony vezivezeko any amin'ny telinareo? Tsy fantatra. Hazavao e? Zao n'izy ry Volana. Ohatrany tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy ny resaka andraisantsika hatramin'izay. Hoe izaho navitra anao. Hay ve. Tsy maninona izany Mariza. Izany ke izao efa olona afaka e. Eny e, olona afaka ianao fa Volana. Izany aho mbola tia anao e. Dia tavinao korontanina indray ny fiainam-pitiavako efa mba milamindamina io a? Moramora aloha e. Tabataba be aty amin'ny hopitaly. Tsy mila olona mpamitaka ohatranao a. Sao dia ataonao fa tsy tadidiko koa raha namitahanao ananentina amin'ny Viravrany James. Izany no mbola tsy maintsy nijanonako tao amin'ny raha tsara zaka tao satria izaho te hanana ny fahafahako. Volana. Mifona moa izaho e. Efa mahatsapa ny fahadisoako a. Azariana ohatr'izany aho Volana. Voaray ny fifonanao. Fa izao no tadidinao ry Mariza. Tsy ho afaka ato am-poko mandrakizay
ny ratra rehetrarehetra no entiko tao dia efa miteny anao aho zay sady tsy ho voafafy izany. Volana veriko fa tena mbola manamalaelo amina foana neretra lahatra amin'izao e. Inona tsoa moa tokony nanakao zany aminao? Tsika ne zanakasika mandre foana ninona vitanao e. Saotra betsaka letsy. Fa ny zavatra mampiasa ny saiko fotsiny zao dia hoe efa mba mitany ilaty amiko ve ny fitiavan-janakao sa mbola mifikitra mafiany amin'ny James ihany? Fa inona teno mahatonga anao ilazan'izany? Ka reny ampiarahana mahafantatra hoe fa tsy zanakao izy. Kokoa izy zao lasa namirainana tao masina taoriana ny resaka fanaovana farany. Fangaro ty mbola velona le rainy. Ie. Fa efa tsy maninona tsoa zao taoriana le nandidina azy iny. Ay, tsy salama koa zany le zandrainy zany. Ary io tsy fahasalamana io mihitsy araka eo ny tena fatarana hoe zany any James e. Tena enjana mihitsy ny vehivavy raha izany a. Fa ahoana? Ka tsy mba hitako soritra teny amin'ny belona mihitsy ny hoe fiarahany tamin'ny lehilahy fa tamin'izay mbola niaraka. Fa zao ary papa. Misy olana amin'ny compte-ny hôtely aho io dia te anontany aho hoe aiza ny taratasy didi miafina nome papa ny James zany fa tena tsy hitako mihitsy nefa ny hôtely efa nomeny James aho ho tatamiko. Zany rehetrarehetra rehetra a. Dia verina fa atokotra ny James an'lahy zany. Ka i James efa mivoady tamiko ka tsy hivadika ny teny nomeny ony. Lasa izy fa zany tena zanakao. Ary so mba mety fetsaham-badika koa ny evitelahy. Tsy manao an'izany aho. Fa anomanako no avitsika ngery papa ny ilaika an'io fa tsy hoe inona akory e. Rehefa maty aho zany ny telona tenenina. Tena azafady fa tena tsy tao an-tsaiko indray. So fotsiny lesiny aho. Tsotriny aho. Ataovy izay voahako aty a. Dia amoronako ty tanànana voavola. Sarotra be zany papa. Tsy zany ny nanenjika anao fa mifanjakana e. Dia aza manantena lova raha izany. Tsy hitako ty izay atao tena marina e. Zao ary letsy a. Ty misy hevitra ka asa raha azony lahy tao. Hoe ahoana? Hoeto mandositra ato ahako. Tena tsy mety ho aho zany e. Dia allo ary za ihena amin'ny fiainako eto e. Zao anety. Zao ny lasako an'lahy. Ny aha efa vitana ny fiainako sy ny fiasakazahako. Fa ny an'lahy vao manomboka. Ka mba eritreretra ny aloha. Tena tsy mety zany. Vao raiky igny zany mampidi-doza e. Ty misy anareo? Rangainao rehetra nakaty. Zay sy volana ny mandeha fa mataotra izy sao dia bedin'ny dokotera dia nijanona ry niverana ry. Anao na fahasalamanao zao? Sao e? Hitanao sao? Avelako ianao rehefa andeha hamonjy ny volana aloha.
volana mamela anazy zany ianao. Tsy anjarako no mitsara anao ry marijana nanao marina ianao na tsia. Sady zao koa ny tsy famonjena olona efa eo ambavahoana dia mitovy amin'ny mamony ihany. Sao dia mba mafy loatra kosa zany. Tsy mafy noho ny sedra-piainako izany. Tsy mafy noho ny faharavam-piainana nataon'ireo olona mitady ny tombotsoany tamiko koa. Zay volana. Andriamanitra. Misy ino? Ary avy nampidirinao ny asa tato amintsika izy e. Ilaiko izy dia noraisiko ko. Aleo ngamba hijery ilay tomobilina raha misy azy. Zany. Manao ahoana izay raha tsara? Ao. Ziriziry tsy hay atao inon'inona. Misirisisy tsy mety ho tsaboana ve? Izy afa miala amin'ny dokotera zany e. Fa ny azy a, ny heviny ihany fa tsy mba mihaino ny hevitro mihitsy izy. Aza malahelo amin'izany ianao fa mety tena marary izy mampatonga anazy be kizitana. Angamba. Ary ianao nanina tsy niditra? Ohatran'ny tohatohana be dia aleoko makamaka rivotra aty sao dia manondra anao. Ay. Miandry an'ely sisy tsika izany dia lasako. Fa inona nataonao ato amin'ny maizina? Nanao ny fiarahana ry somary miditra izany fotoana izany. Midraso aloha. Ahetsiko kely fomba fiteninao. Izay sy mba akory tsy miaraka. Raha trano fotsiny dia samy nanana ny olana. Izy koa nisy lehilahy sy vehivavy ray trano izany. Dia hoe tsisy fihetseham-po hitsiry mihitsy ve? Ka inona raha tianao hatongavana e? Dia mbola tsy nitory fitiavana tamindray mihitsy izy. Tsisy an'izany moa. Saika very fanantenana fotsiny tamin'izao. Dia saika ny atsako tany aminy fitiavako. Dia niaraka izany nareo. Fa inona tsy azonao amin'izany e? Mpinamana ny fanampy tao fotsiny izay. Dia samy mifampitantara ny sarotra aminy. Fa sary-piaram-balonga ianao. Tsy dia misy izany ny tena marina. Ohatrany mieritreritra hoe raha ny zavatra nataoko taminy dia ohatrany hoe tokony hamarifaty ana izany. Izay ny hoe teneniko anao hoe ny olona rehetra tsy voatery mitovy sainany. Marina izany. Ie, dia tsolondrato izany koa mbala. Sangitsy ny tena izany. Sady efa samy manana ny fiainany koa izao. Izy ihany, sady. Dia raha ohatra hoe sanatriny eo nareo any aorinany. Dia ahoana ataonao? Dia fona aminy. Asorako anazy mihitsy hoe izay misavofoty tany ty. Trano samy lova foza. Renao izay koa.
dia ahoana izany eritreritra ao amin'izany? tena tsy hitako tsoa izay hevitra. Izy efa hoe zany miziriziry amin'ny heviny fotsiny tsotro izao zaniko. dia ilay rangahy iny izany dia mieritreritra ny riary fotsiny amin'izao anao dia efa reny ary ny zavatra nataony. Izy kosa moa ny olona tsy tia hanana fahafahana sy hoe iainam-pilaminana zareta ambonin'ity tany ity. Maninona? Ianao ve mba manana eritreritra ohatr' izany? Sao dia tsy tadidinao ararinalo fa olona efa naiky haningotra ny ainao ange iny olona iny. Za kosa ngery volana tsy mieritreritra inona koa raha tsy manatsaina anao inona fa mba eritreritra lasa fotsiny ny ahy zany e. Dia ianao izany manaiky ara hipetsapetsa amin'ny fandosirana eo amin'ny fonja? Za kosa aloha tsy miombon-kevitra aminy amin'izany a. Ka izy ary efa niteny mazava hoe tsy omeny ianao izany ilay taratasy raha ohatra ka tsy vitanao izay zavatra tadiaviny aminao. Ka izay mihitsy izao no tena mampiasa ny saiko io. Ny banky a tsy hanaiky mihitsy hamindra ny fitantanana amiko a raha tsy efa misoratra amiko ny hôtely. Ny volanaovana ny rahantsika izao mbola bloqué any daholo. Sorry, aleo fa hiezaka ny andanolango anazy. Dia mihevitra anao fa hanaiky fotsiny mora amin'izao amin'izany izy. Tsisy mangidy tsy andramany zandrinaly a. Rehefa maiky an'izay mampokotra anazy ihany izy tsy maintsy hanaiky eo ihany. Na ohatran'ny kely ny fonoko a. Kosi Mana. Safandry. Tena misaotra betsaka ndrika isa raha tsy ndritsy ohatry izao ny fiainako. Elako ina moa tokony isaoharahana amin'izany fa tsapatena langy ena mpiovalahy. Eny e, marina anisany fa tsy maintsy hoe nisy adidy kely natao ndry tao. Eny e. Fa ianao mampiseto André amin'izany. Mieritreritra mahitsy lesy aho. Maninona ke? Tsy haiko hoe mba nahoana izy izay a. Fa ianao ny zavatra nitenen'ny André taminy antsika handeha iny. Hitako ohatran'ny manana olana lesy izy fa tsy sany teny anahy. Dia André ve anabavy no dia hanafona zavatra amindry izy. Ka izay tsy fantatro. Sady hitako tao amin'ny hôtel ana izy tamintsika tany iny e. Fa ianao no nataony tao. Tsy haiko. Sady izy ary nandositra be anako. Taona izany ny eritreritry André amin'izany.
mieritreritra hoe manino izy raha saina midina aty amintsika aty tsy haiko raha mety aloha e natendry sady mamanampy antsika miasa koa lesy a zany mety zany way efa tara be ie aloha mitsangana dia miomana fa taraiky mihitsy ndre ie satranao aloha tsy nitana alahelo mihitsy fa vonaika ary nakahery Za ke tsy nanana lahelo taminao mihitsy e. Mba fantatro koa hoe nisy soa nataonao anahy ihany tao. tena afonova izany filasanao zany Aleo reny lasa omba ny lasa no avidraisa ny mpanjiny. tsy azoko inona le hoe ho avy indray zao mibanjinina Sorry papa. papa Sy navelan'Andriamanitra ho tapaka amin'ireo mampifandray antsika. Vao maika ary izany no mafisa. iny tsy io zay tianao teninina fa tsy azoko mihitsy Izany fa mifankatia izay sy naly dia mieritreritra ny hanoro tokantrano. mahafinaritra be zany dia mitsodrano sy mirahasoanareo roa ako Misaotra anao ihany na dia izany fotsiny ary. fangaro misy olana mihatra ny misentolala be zany ianao Fanirinana ianay mibeta be fa noenty-manana tena tsisy mihitsiny. fangaro moa tsy nalo mitantana ny hotely ao ka Ie, izy mihitsiny izao ny ao. Fa ao nge tsisy ninina mandeha amin'ny laoniny intsony e. fa ahoana Ka migazan'ny banky daholo ny compte rehetra dia tsisy nizaniza afaka maka vola fa tsy izay namenao fahefana ihany ohatra nanao an'izany ianao. zay ary zay fa miteny aminazy fa le tala be lobe loatra Ka sarotra be kosa angerany hamoakanao aty izany e. ka tsy misy zavatra azo moramora zany koa anery volany Traso ary izany fa ho resahako naly dia ataoko izay haharesy lahatra anazy. Fa tandremo ianao izao mivadika amin'ny teny nomenao a. disy vao vitsy zay dia miankina rembe nareo roa za kosa moa mba mandany mankely any velany ihany efa lasa ka vadinay say ie fa lasa any izy fa zako ary eo andia mihitsy rehefa tena nandinika ary say a tokony apiditra piasy tsika
satria tsy hoaraka ny asa kelikely io. Foana ry papa. Mila mampitombo production tsika. Dia aty any ve nitady an'izany? Mety aty ka. Sa efa misy ny eritreretiny se? Ie. Misy bety zay any anatany-tsaha. Dia tamin'izay niala tany rehefa mitady asa kely. Ka raha efa nahita asa izy dia ahoana? Dia efa afaka didy aza any, inona moa? Eny e, izay hitany sefa mety ary atao e. Raso resaka izy dia afarany izy midina aty raha ohatra hoe mbola mazoto raha mbola tsy nahita asa. Dia mivaly teny farak'izay aingana amin'izay ary a. Raso fa iresaka sisy tsara dia tsy maintsy miteny anareo foana e. Fa tsisy problème nareo roa kely eo. Hatreto aloha. Otry, hatreto hono. Fa nga mbola misy indray aoriana. Mba fomba fitenenana fotsiny ilay zany papa. Asaka fomba fiteny zany mba tsy hoe misy fanahina akory na hoe ino. Fa aza dino sy ilay resaka teo a. Ok. Zay fa andeha fa mazotosa. Merci. Ory zay ihany resaka farany tsy manaiky mihitsy izy raha tsy avoakany aloha zay vao omeny ny taratasy. Ka efa tsy ohatr'izany intsony ho zao naly a. Tsy ohatr'izany intsony ahoana hoe tsy manaiky izy raha tsy mivoakany aloha. Ka zao rehefa nanaiky amin'ny an'ilay taratasy izy an dia efa izay ny zava-dehibe. Ka io ngery volana raha mbola mijanona vava fotsiny ohatr'izany dia mitovy amin'ny tsy misy ihany e. Zao ary ny anaovantsika anazy e. Tenena izy hoe tsisy vola moahana anao raha tsy débloqué ny compte eny amin'ny banky. Dia mino ianao fa anaiky mora an'izany izy. Raha tsara zakany eny karapivy be. Tsy maintsy manaiky foana izy ry naly rehefa te ho afaka. Asa aloha. Ohatran'ny eritreritra hoe sainy iny tsy voahodina mora fotsiny amin'izany raha mianto-doha. Ya, aza kely finoana ho aho. Resahako izy an dia hita hoe izay teneniny. Misaotra kely. Ratsin-dreny ama tena tsy vitako ty. Izaho nge fonina manompy anao foana e. Fa izao dia ianao izany tena sura hoe melitra lisanao ty hôtely ity. Efa vita resaka matotra kiny momba an'izany a. Izy nge efa manana ny azy any amin'ny tena rainy ihany e. Dia minona izany ve ianao? Teneniko anao a. Fa olona tena anisan'ny mpanefoefo be ao Tomasina ny tena rainy. Ny olona amin'izao koa nge ry naly efa misolokoloko daholo. Eny e. Fa efa milamina aloha mahakasika an'iny fa ny olana izao a dia tia taratasy ty. Aza matahotra ho ahy ilahy fa tsy maintsy azontsika io. Merci Akia. Fa ahoana marina ny eritreritra lahy amin'ilay hoe mariza-entina ty. Tsy hitako aloha izay olana. Izany efa nieritreritra ny hoe tondrana azy tamin'ilay tsika nankatiny. Tena misaotra betsaka ilay sy drany sa. Tsisy tokony isorandry izany. Zavatra izay vitako fotsiny any nataoko e.
zavatra kely zany mba tsy hoe goavana be ohatrany ahoana akory. Tena tsapako hoe fitiavanana daholo mahatonga lamana amin'izao. So zavatra tena marina mihitsy zany. Fa tsy haiko fotsiny aky hoe ahoana zao ny fomba hanafarana anazy. Miasa an'ilay ry fa tsy mandeha mihitsy ny foana. Ka ny mba voatra kosa ny lesy tsy dia tena misy rosao e. Dia ahoana re zany? Sa naly ny afara? Fa naly sy mahitsy angamba miresaka. Tsy haiko hoe. Fa hevitra farany raha ohatra hoe tsy mampanina andria. Hoe ahoana? Aleo volana ny afarana. Fa azo lahantoka ve nefa hoe fanerasera volana sy mahitsy? Ka tenenina fotsiny izy aloha dia izay farany amiko. Na hoany na tsy hoany. Dia izay zaniko. Ndao andeha atsika. Alia, dia ina ny hevitra? Sao dia tokony akatona mihitsy aloha ny hôtel. Ka io mihitsy zao tena mampiasa ny saiko io. Fa ina ilay olana e? Tsisy vola mihitsy angao? Ny vola misy fa tsy débloqué raha tsy vita ny fifamindrana eo aminay sy James. Ka raha izany, ina ny antony tsy hanafarana ny James dia vavana any izany problème izany? Ka ny olana anie tsy haina ny James e. Fa na i James aza tsy mbola nahita zany taratasy natondra tsara zaka zany akory. Ka sao dia taratasy tsisy akory ary izany fa ampiresahan'ny James fotsiny alahy? Misy le izy. Matoa io reriny tsy natao ny fanjakana lavany tamin'izany fotoana izany. Mety hoe gazandra tsara zakany izany ilay izy. Ie. Ary tsy omeny mihitsy io taratasy io raha za mihitsy no mamoaka azy any am-ponja. Fa izy anga mitapy? Amin'ny fomba ahoana nanaova lany izany? Nga ela fanjakana? Dia tsy haiko tsony reriny eny a. Ny azy zao no tena mampiasa ny saiko dia izao. Efa nanome toky an'ireto mpiasa reto aho fa andohan'ny karamany. Tsy ao rehefa misy mpiasa menimenina fotsiny fa tsy enoko fotsiny ihany aloha. Satria ny vola ve izany mbola tsy ampy andaovana ny karama mpiasa mihitsy. Avo alova moa tsy avo alova. Le toy andreva ve mihitsy no tena tsy manahirana. Raha izany no izy dia aleo any dia ho any amin'ny raha tsara zaka ary a. Neny a. Reraka ny fotsiny neny. Fa ahoana? Volana rehefa tany fa ny azy misisika foana amin'izany zavatra zaniko. Za kosa aloha tsy hanamby tamby anazy izany e. Efa no avy lasy ny fiainana lahy mihitsy angena ataony sorony e. Tsy manaiky an'izany a. Neny a. So dia anitatra zavatra hafa indray neny ity. Tsisy an'izany naly a. Mbola adidiny lahy.
Azafadiny Inona ny ianao? mba saika ifona aminao. Ifona amin'inona indray? Aza atao an'izany moa e. Za nge tsy hanimba ny fiainanao e. Mba tiako adio fotsiny eritreritra momba anao. Za angano nandoto anazy. Volana. Raha mba fantatrao mantsy tsy sady soko mihitsy nge re zavatra nazo anao reny e. James nanao andreny fa tsy za. Ie, tsisy fahadisoanao satria tsy ianao no nanao anazy. Nefa izao no teneniko anao ry Marija. Mipiray tsy kombakomba tsy ho afabely izany na oviana na oviana. Dia mandra-poviana zany nanao alahelo ohatr'izany foana. Mandrakizay? Dia raha mbola misy ny akoatra ny mandrakizay dia akoatra ny mandrakizay. Dia mafy loatra kosa izany teninao izany. Raha misy ny olona tena tokony nanao alahelo dia James. Izy nge tena nanao an'ireny nefa izy ary avelavelanao fotsiny amin'izao. Sao Marija. Efa ampy anao fampahorinana mpitondra indreo fahavaloko anah hatramin'izay. Dia ianao koa tia mbola mitady anampitrotraka indray? Ary kalma aloha. Za nge tokony tsy atezitra anao. Raha ohatra ianao ka mipetraka tsara amin'ny mampaholotrotra anao ohatrany hatramin'izay dia tsy mampaninina anah izany. Fa ohatran'ny voamaika manambany ny ampipoko konkoa ny zavatra rehetrarehetra nataonao tany amin'ny hôpitaly ireny. Volana. Dia lafo koa faladianao. Raha ohatra hoe ilay teny tamin'ny hôpitaly ny problème be aminao dia avelao fotsiny amin'izao. Sao ry Marija ny teneniko anao aza manantena fitiavana avy aty amiko izany ianao. Ny fitiavako efa lasa ny tompony. Efa nafoko anazy daholo. Tsisy ambony afaka zarazaraiko an'izaniza tsony na dia pitona ohatran'iny arany. Mety na tsy mety yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao